Amin'izao fotoana zao dia miroso hatrany tsika amin'ny famerenana ny fandriampahalemana. Isika zany efa tsy hoe mamerina ntsony fa mitana efa misy zay le hoe consolidation de la sécurité nationale. Ny antony dia efa mandefa taratafy saorana reo solombava-bahoaka sy ny vahoaka amin'ny faritra samihafa. Marina fa mbola misy ny tsy fandriampahalemana amin'ny tany sasany. Nefa isika kosa dia efa mahatsapa fa efa mba miena zany tahana sy fandriampahalemana zany ary efa maro reo base opérationnelle avancée, misy anankidimy izy ireo nefa otokanana fakafotoana fohy. Tahak'izany koa ny atao hoe détachement spécial de sécurité raha tsorina zany dia manana toby eo amin'ny 6 vaovao eo ny tafika malagasy ankehitriny izay otokanana soera daholo zany rehetrarehetra zany noho ny asa vitan'ny ato amin'ny ministère sy ny ary amin'ny état major des armées. Ary zany moa dia ahitantsika tombontsoa lalina satria reo district izay tsy misy fotodrafitrasa mihitsy toy ny any Vondroso zany, toy ny any Iakora zany, any Amboasary Atsimo dia mba faly ny vahoaka fa misy toby vaovao. Misy toerana ny atao hoe Ambalakindresa ny akaikin'ny Ambohimasoa izay nanjakany dahala 80 taona maro. Ankehitriny kosa sady misy toby miaramila no miverina tanteraka ny fandriampahalemana ary zany dia eny zany le ezaka ataontsika atao amin'ny ministère ny fiarovam-pirenena eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena mikasika manokana ny fandriampahalemana.